tondra ny fomba fijeriny mahakasika ny fisina grevy maromaro eto amin'ny firenena ihany koa ny fivondronam-beny ny mpiasam-panjakana ambony ny fitokonana tanterahan'ny mpiasan'ny ery Madagasikara ny fitokonana tanterahan'ny sampandraharany fananatany dia nitondran'izy ireo ny fanehonkeviny avokoa. Miantso ny fanomezan-danja amin'ny fampiresahana eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa ny fivondronam-ben'ny mpiasam-panjakana ambony manoloana ny grevy izay tanterahan'ny syndicat eo anivon'ny sampandraharany fananatany sy ny syndicat ny mpiasan'ny ery Madagasikara. Takin'izy ireo ny ahitana marimaritra iraisana melohan'ny fahenina amin'ny 20 Jona. Ny syndicat tsy afaka manao hevitra raha tsy manao revendication syndicale. Revendication syndicale zany efa any amin'ny tsy fahitana hevitra ny nanaovana grevy efa alohan'ny grevy io misy fandinina atao talohan'izay matoa tonga any amin'ny grevy ny syndicat anankiray dia efa tapidalaka lena izy ny anehoan'ny expression ny tsy fahafahapony ao amin'ny orinasa na fanjakana io na privé dia tsy maintsy mity amin'izay grevy zay. Ny faharoa raha ohatra ka mbola miziriziry amin'ny famoretana ny patronat dia tsy maintsy mienjana ihany ny tady ka zay no anaovana antso avo eto hoe tsy zavatra tsy azo alamy eto ny olona ny mpampiasa sy ny mpiasa dia tokony hifanaraka raha raisina ohatra zany ny era Madagasikara raha jerena ny fatiantoka misy amin'ity firenena ty dia anahirana zany isika rehetra dia hibaby an'izany ohatra ka mitoy zany ny irarin'ny grand corps de l'État dia iravonany oaingana nametraka nareo teo hoe raha ohatra tsisy fifanarahana zany za eto dia matoky hisy ny fifanarahana fa fifanarahana amin'ny andanitsy ny ankilany zao mino fa alohan'ny 26 Juin zao misy filaminana amin'ny era Madagasikara. Manamafy ihany koa ny tokony hamoahana ny didy fampiarana momba ny lalàna ny fitokonana ny fivondronam-ben'ny fiombonam-ben'ny mpiasam-panjakana ambony.